Iverina aminareo indray androany arakaraky ny zava-misy moa no resahana eto, arakaraky ny sary mivoaka no iresahana eto. Ny na moa zany le sary mivoaka hita maso no resahako fa zaho tsy mampiteny sary ohatran'ny sasany. Somary nanaitra anakay ny resaka zay nataony Andriamatoa ben'ny tanàna ny Meritsy Atosoka, Andriamatoa Parosoa angamba anaran'izy iny zay raha tsy diso aho. Somary nanaitra anahy le resany hoe teneniko mahitsy eto ozy izy fa za tsy tia miolakolana, fa zaho i de miproposeny Colonel Mikael zay filoha amizao sy mpanao politika anakiray fata-daza ozy fa tsy niteneniny moa lay mpanao politika, ny proposeny hoe hanao filohan'ny tetezamita fa zaho izy nanaitra anahy zay fomba firesany zay zavatra niresahany zay. Ino antony nanaitra anahy satria iny resany iny zao manamarina voalohany ny zavatra nilazaiko hoe tsy niomana hitondra an'io firenena io ane i Colonel Mikael. Zay ray voalohany manamarina lay teny nambarako teto. Faharoa, iny teny nataon'iny ben'ny tanàna ny Meritsy Atosoka iny de fa manadiso tanteraka ny zavatra lazainy sasany eto amin'ny Facebook fa hoe fa plan daholy nametrahana ny Colonel Mikael eo fa mbola rajoela foana, mbola raha vatomanga plan vita ho an'ny zareo manam-pahaizana mampiteny sary. Zay nefa ny zava-misy. Iny izy niteneniny i ben'ny tanàna Meritsy Atosoka iny. Porofo mazava fa tsy nisy fieritseretana na fahavononana hoe hitondra an'io tetezamita io mihitsiny ny filoha amizao. Fa ianareo mampiteny sary araky ny teneniko hoe io sary io rehefa ampitenenina rehefa tiana ho ratsy zany ny sary ampiteneninao de tsy maintsy ratsy foana ny zavatra avoakany io satria le eritseritsy anao manery an'le izy ho ratsy. Io sary ampitenenina io rehefa eritseretinao zavatra tsara ny tianao ivoaka ao de ny sainao foana manery an'ilay sary hamoaka zavatra tsara. Ka tsy hay koa inona koa zany ny entina ho resahinareo manaraka koa hoe nirana koa zany iny meran'ny Meritsy Atosoka iny teny an'izany, tambazana vola be koa iny meran'ny Meritsy Atosoka iny teny an'izany. Zay zany mahavy anakay amiteny aoka mba tena le zava-misy hita maso ro resahatsika fa tsy ampiteny sary lava eto tsika mandavataona de lasa mitondra fikorotanana. Faharoa manaraka an'izany mahakasika n'ilay député mbola amin'iny faritsy iny ihany angamba izy raha tsy diso za, nanao fanambarana fa mikasa hanongana ny premier ministre sy ny hanao motion de censure ny gouvernement misy amizao ny panina i Andriamatoa sy teny zany. De gaga ihany koa fa Andriamatoa sy teny moa ro tafateny an'le raha aloha fa zavatra efa tanatin'ny sainako zany hoe magaga ny resaka avoaka n'tiky solombavambahoaka anakiray ity satria de izy zao ny hitapoko hitam-pirenena nanao fanambarana teto amin'ny Facebook fa tsy nanaiky an'io premier ministre io ary tsy nanao sonia hametraky io premier ministre io. Izy vata tena ny tena an'izany teto. De androany izy ndray no miteny hoe ohatrany hoe zany izy ndray lasa miaro an'ilay premier ministre. Mampafantatra amin'ny premier ministre hoe haongany zay zany la tsy azoko amin'ilay fanaovana politika malagasy hoe
da teneniko hoe lay fanaovan'ny mpanao politika malagasy politika mihitsy ny eto Madagasikara no tsy mandeha amin'ny laoniny satria ny politika gasy de ny famingapingana foana ny alahelo toerana foana ny tsy haitsony zany zay mahatonga ana amin'ny teny hoe ny mpanao politika malagasy azo isaina amin'ny ratsa-tanina zany hoe tena tia tanindrazana zany fa raha vao tsy mahazo seza etsy de fa mivadika ho fahavalo zay mazava ho azy fa tombotsoa zany tena mahaliana ny mpanao politika malagasy fa tsy mba hoe fitiava-tanindrazana zany mihitsiny ka ohatran'izay zany le zavatra tiako tenenina ka tsy haiko hoe inona koa no fandraisanareo an'le mampiteny sary hoe plan nametrahan'io mbola olona foana io amin'iny resaky nataony bentanàna miaritry atosika iny inona koa zany ny zavatra foronina fa tsy maintsy mamorona foana moa nareo averiko foana tsy manina na ataonareo hoe te isolelaka za fa zay zany gn'anakay hoe efa leo vahoaka malagasy ny fijaliany nazo anazy teo efa tsy hitana tao fa nanantena afaka andava bola akorotana atsika koa ny sainy fa averiko foana hoe io tsy fitondrana ho mandrakizay averiko foana zany samia manao ny kajikajy ny madio de ny zao de zay olona tianao hitondra ny firenena ataovy zay tongavany amy 2028 eo zay angamba no hitako hoe raha tena hoe malagasy hoe manana fitiavana tanindrazana sy maneritseritsy hoe fitondrana teteza mita tsy haharitra fa roa taona de samia manao ny kajikajy ny madio fa tsy handeha hifanaratsy handeha hifamingana ny zavatra tokony trapanareo de ny vahoaka malagasy madinika foana no traparany victime foana amin'ny farany amin'ny zavatra ohatran'izao ka bon iny moa anjaran'ny fitondram-panjakana mandray fepetra entitra amin'ny zavatra zay angatany vahoaka zay manimba ny saigny de mbola fahitana ny firongony ananelakelany posta rehetrarehetra any ina irako hevitra aminareo araky ny teneniko hitovitrako hevitra aminareo zato isan-jato iny fa ny akoatrin'izay ny fampitenenina sary sy filazana zavatra tsy ananako porofo averiko foana de tsy ahitanakay resaka mihitsy nareo hoe zao fa nena ohatran'ireny sary mivoaka reny hita maso hita porofo hoe zao ny tenen'le olona reny no zavatra resaiko ngana mangasitraka indrindra